Alléluia. Mahatratsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Miaraka amintsika eto moa Rava Patrick, le frère Patrick est avec nous aujourd'hui. Il est un peu fatigué, mais encore pour la grâce de Dieu. Et il y a une grande façon de Andriamanitra tsika loany, amen. Et ouais, vas-y, pour ton ok. frère. Salam aduko. Salam. Salama daholo. Ça va? Ao tsara be? Et toi? Ao tsara, salama tsara. Le physique, pas trop, mais Ny ara-batana zany a eo ihany fa le cœur va bien. fa ny fo ao tsara. Vous savez, des fois on est bien, Hitanareo ndraindray ao tsara, mais des fois on est malade. ndraindray marary, Des fois on n'a pas de problème, ndraindray tsy manana olana, des fois on a des problèmes. ndraindray manana olana, Non? sa tsy zany. Mais tant que notre cœur est bien, Fa rehefa ao tsara ny fotsika, tant que notre cœur reste sur le chemin difficile, fa ny fotsika dia raha ohatra mbola eo foana ny fotsika mijanona eo amin'ny lalana sarotra, tant que notre cœur reste attaché au Seigneur, ary ny fotsika dia tena hoe tena tafafikitra amin'ny tompo a, à ce qu'il a accompli à la croix, tamin'izay zavatra natao teo amin'ny hazo fijaliana, je crois qu'on peut être bien tout le temps. dia mino fa ao tsara foantsika isan'andro. Nos combats, nos luttes, Ny adintsika, ny tolona izay atrehantsika, nos persécutions, ny fanenjehana, nos maladies, ny aretina, nos épreuves, nos souffrances. ny fizahan-toetra, ny fahoriana. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, Paoly apôstôla ny teny eo amin'ny Romanina toko fahavalo, c'est 27, il dit andiny fafito que amby roapolo toute chose, hoe ny zavatra rehetra, toute chose zavatra concourt rehetra au bien de miara-miasa ceux qui aiment Dieu. asoa izay tia an'Andriamanitra. Amen. Amen. Il ne faut pas croire que c'est que les bonnes choses. Hein. Tsy tokony intsika hoe ny zavatra tsara ihany. Quand il dit toute chose, Fa ozy hoe ny zavatra rehetra, c'est vraiment toute chose. tenena zavatra rehetra. C'est ça? Oui. Amen. C'est-à-dire qu'il y a les choses agréables, Ao zany ny zavatra mahafinaritra, les choses qui nous rendent heureuses, ny zavatra mety mahafaly anao a, qui nous rendent dans la joie, mahatonga hifaly, mais les choses qui nous attristent aussi. ary ny zavatra mety mampalahelo atsika ihany koa. Mais ce verset dit que toute chose, Fa toute chose iten'Andriamanitra io dia miteny hoe zavatra rehetra concourt à mon bien. miara-miasa ahatsara. Parce que j'ai été appelé selon le cœur de Dieu. Satria za dia nantsoina araky ny fon'Andriamanitra. Amen. Amen. Et si tu nous écoutes ce matin, Ary mihaino anay ianao amin'ity marain'ity a, on te fait un petit coucou. manao kokoa anareo a, Et toi aussi, ary ianao ihany koa considère que toute chose aoka koa azonao fa ny zavatra rehetra concourt à ton bien. miara-miasa asoanao. Peut-être que tu es dans des situations, Mety ao anaty hoe zavatra sarotra ihany koa ianao a, comme certains d'entre nous ici. tahaka amin'ny sasasasana aminay eto. Peut-être que physiquement tu n'es pas trop bien, Mety ara-batana mety tsy tsara ianao, comme moi. tahaka anazy ao. Mais toute chose concourt au bien Fa ny zavatra rehetra miara-miasa asoa. de ceux qui sont appelés du Seigneur. Izay nantsoin'Andriamanitra. Alléluia. 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 Je t'encourage à confesser ces paroles. Mampahery anao mba hiteny an'izany teny zany a. Quand tu sens que ton cœur n'est pas bien, Rehefa tsapanao hoe ohatrany hafahafa tsy tsara ny fonao a. quand tu sens que tu commences à être un peu découragé, Rehefa tsapanao hoe ohatrany mekivy ianao a. n'attends pas que tu es complètement découragé. Aza miany hoe tena kivy tanteraka ianao. Mais quand tu commences à être découragé, Fa rehefa manomboka ho kivy. ou quand tu sens que ça ne va pas, Rehefa tsapanao hoe ohatrany tsy mandeha izy zany. vous savez, c'est comme la maladie, ça. Hitanareo tahaka ny aretina. Ça tombe pas d'un coup comme ça. Tsy hoe tonga dia eo eo dia tena tonga dia milatsaka aminao tonga dia reraka be. Ça commence des fois par un petit peu de fièvre, Fa mety hoe manomboka amin'ny fanaviana kely, tout ça un peu, dia mikohaka kely. un petit peu mal au ventre. Mety marakiby kely. Mais ça commence quelque part. Fa misy fanombohana ilay izy. Les problèmes, c'est pareil. Ny olana koa dia tahaka an'izay. Ça commence quelque part. Misy fanombohana any hoany. Mais quand ça a commencé là, Fa rehefa manomboka ilay izy, c'est déjà suffisant dia tena ampy pour chercher le Seigneur. hitadiavana ny tompo zany. Et pour dire, Seigneur, Hoe tompo ao, cette chose-là, io zavatra io, ça va concourir à mon bien. tena tsara io. Ça va m'aider à te servir. Anampy anao manompo anao io. Peut-être que si je regarde ça avec mes yeux, Mety ka mijery amin'io amin'ny masoko ao, je vais arrêter de te dia servir. mety mijanona tsy hanompo anao, Je vais arrêter de marcher pour toi. dia mijanona tsy hanaradia anao. Mais quand je regarde avec mon cœur, Fa rehefa mijery amin'ny foko ao,
Comme les paroles de ce chant qu'on a Araka chanté. le hira zay hira niraitsika teo hoe Quand je commence à aimer comme toi, hoe manomboka ity tahaka anao, je commence à parler comme toi, manomboka hiteny tahaka anao, comme je commence à entendre comme toi, rehefa manomboka mihaino tahaka à anao, pardonner comme toi. mamela hemoka tahaka anao zay namela hemoka. Alors ce problème qui commence, Dia rehefa manomboka ny olana zay manomboka io, tu prends le relais, tu prends le contrôle. dia enao no mifeny zavatra rehetra, C'est toi qui contrôles ça. enao no mifeny zavatra Je rehetra. mets ça entre tes mains. Tena apetraka ho an-tananao io, C'est mon problème. olako le izy, Mais je dépose mon problème à tes pieds. fa apetraka eo an-tongotrao ny olako. Je dépose mon fardeau et mes soucis à tes pieds. Apetrako ny enta mavesatra sy ny fanahiriko ao an-tongotrao. Et en échange, Ary fanakalo amizay, Seigneur Jésus, je veux prendre ton fardeau. dia te hitondra ny zioka anao a Tompo. Tu dis dans ta parole Satria ny teninao miteny hoe que ton fardeau est léger. Léger. maivana ny entanao izy izy maivana. Maivana. Moi aussi, léger, maïva. Maivana. Maivana. Maïvana. Maïva. Maïva, hein, Maïvana. Maivana. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Maïva. Maïvana, léger. Maivana. Nous, moi, mon fardeau est lourd. Ny enta mavesatra, mavesatra. Ton fardeau, je ne sais pas. Ny enta mavesatra tsy haiko. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Inona ny tiatsika? On préfère notre fardeau Ny enta mavesatsika ve? ou celui du Seigneur, Sa ny enta mavesatra ny Tompo? qui est Maïvana? C'est Maivana. Maivana. Zay teneny hoe maivana. Moi, je préfère le fardeau de Jésus. Za tena aleoko ny enta mavesatra ny Tompo a. Alors quand il me dit, mon frère, mon enfant, Ozy izy hoe raharahako zanako Patrik, viens à moi, makanesa ty amiko. comme tu es. Tahaka mahay anao zao, Ce mahinao anao matin, zao. tu n'es pas trop bien ce matin? Amin'ity marin ty tsy ao tsara ianao, Viens à moi. salama tsara, avia ty amiko. Est-ce que vous Manatona. pensez que Jésus est malade aujourd'hui? Mieriteka ve anao mamarary Jesosy androany? Est-ce que vous pensez que Jésus a un problème aujourd'hui? Mieriteka ve anao fa Jesosy manana olana androany? Est-ce que vous pensez que Jésus a votre problème? Est-ce que Jésus a votre problème? Ou mon problème? Manana ny olanao ve Jesosy androany? Zay ve nieritreretinao? Si ou pas si? Manana ny olana zay anananao ve izy androany? Tia. Tsy io sa tsia? Sa tsy tsia? C'est pour ça qu'il faut lui donner notre problème Izay no antony amezantsika ny olantsika eo aminy pour qu'en échange, mba mifanakalo amizay il nous donne son fardeau à lui. dia omeny atsika ny entany. Parce qu'il dit que son fardeau est léger Satria ozy izy hoe maivana ny entako et son joug. ary ny ziokany ihany koa. Vous savez, on était sur la route de Majinga. Hitanareo teny amin'ny toko majaky zay a. J'ai jamais vu autant de zébus de ma vie. Tena tsy mbola nahita omby tahaka an'izany teo amin'ny fiainako. Les charrettes à bœufs, Ny incroyable. sarety mitahaka omby mitahaka Ça sarety. ça m'a rappelé mon enfance. Tena mampatsiaro ny fahazazako C'est vrai, zany. c'est vrai, ça m'a rappelé mon enfance. Tena mampatsiaro ny fahazazako J'étais zany. trop content de voir ça. Tena faly nahita an'le izy. Vous savez, aujourd'hui, une voiture, un taxi brousse, Hitanareo ny fiara, ny taxi brousse, une moto, moto, ça va pas à la vitesse d'une charrette à bœuf. tena tsy mitovy amin'ny hafanganam-pandehan'ny omby-tsarety zany. En charrette à bœuf, si tu dois aller de Tamatave à Tananarive, Raha ohatra ianao mandeha omby-tsarety Tamatavy mankaty Antananarivo, peut-être 6 jours, 10 jours, je sais pas. mety herinandro na 10 andro tsy haiko, Peut-être un mois aussi. je sais. mety ray volana. Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Fa tena mahafinaritra ny ataony Tompo. Je vois que ces animaux-là, ces bœufs, ces wumbi, Tena hitako hoe reo biby reo reo omby reo vous savez, si le comment tu appelles celui qui conduit la charrette là? hitanareo le mpitariky tsarety, Bon, mpandroka sarety. Oui. s'il a pas mis le joug Raha tsy asiany zioka zany io omby io sur le cou du bœuf, ao amin'ny atoko le omby, il peut essayer de taper. mety kapohany afaka amin'ezaka iny. Tiens la queue comme ça pour tourner par ici. Dia mety misintona rambo koa Vous mba hoe connaissez ça? hivily aty, On sitonina tient la queue comme ça pour partir par ici. mba sitoniny aty koa mba hivilany ny amakarina izy. S'il n'a pas mis le joug là, Fa raha tsisy an'ilay zioka zany, il peut tirer sur la queue, afaka misintona ny il rambo, peut donner des claques sur afaka le... mikapoka azy, Le bœuf va pas l'obéir. fa tsy hanaiky azy ilay omby. Et le Seigneur dit dans sa parole, Fa ny tompo miteny ao amin'ny teniny hoe mon joug à moi, ny ziokako c'est pas le joug que tu mets sur la charrette, tsy lay zioka apetraka ao amin'ny sarety, mais mon joug à moi il est doux. fa tena hoe
maivana ny ziokako. Ouais. Mora ny entako sady maivana ny Ce ziokako. mot-là n'existe pas en malgache, le mot doux. C'est doux comme le sucre est doux. Mora. Mora ny ziokako izy. C'est bon. Tsara. C'est pas mauvais, Tsy ratsy c'est bon. fa tsara. Amen, parce que c'est le joug du Seigneur. Satria zioka ny tompo le izy. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne sais pas quel fardeau vous voulez prendre. Ka tsy fantatro hoe vesatra manahoana ny tianao raisina, Ou quel joug vous voulez entana mettre sur vous. manahoana, na zioka manahoana ny tianao apetraka eo aminao. Mais moi, je sais quel fardeau je veux prendre. Fa za mifantatra hoe entana manahoana ny tiako raisina. Et quel joug je veux mettre sur moi. Dia zioka inona ny tiako apetraka ao amiko. Parce que le mien est trop dur. Satria ny anahy tena mafy loatra. Mon joug me fatigue. Ny ziokako mandreraka. Vous savez, mon joug, c'est mes pensées mauvaises. Hitanareo ny ziokako dia ilay fieritreretako ratsy, Mes doutes, ny fanahiko, toutes mes questions. ny fanotaninako be da be. Vous savez, toutes ces questions qu'on peut se poser. Hitanareo hoe fanontaniana azo apetraka rehetrarehetra, Toutes ces doutes. io fanahina, salasalana. Moi, je veux porter le joug du Seigneur. Fa za te hitondra ny zioka ny tompo ato. Le joug du Seigneur n'a pas de questions, Ny zioka ny tompo dia tsisy fanontaniana, pas de doute, tsisy salasalana, pas d'inquiétude. tsisy fanahina. Son joug est doux. Fa ny zioka nozy izy a moa ny zioka. Et son fardeau est léger, mes frères et Ary mes ozy izy sœurs. hoe maivana ny entako, maivana ny entako. Léger. Maivana. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, si vous croyez dans ces paroles, Ka noho izany raha mino teny ianao a, je vous encourage à mampahery dire anao a, de plus en plus, à dire de plus en plus, mba hiteny hatrany hatrany hoe merci Seigneur. misaotra tompo. Tu entends là, toi qui écoutes là? Miaina ianao mahita ve ianao zay mihaino mijery. On a besoin d'apprendre Tena mila mianatra isika jour après jour isanandro à dire merci Seigneur. teny hoe misaotra tompo Parce que j'ai des problèmes, satria manana olana, j'ai des maladies, misy aretina mitranga, j'ai des situations, misy toe-javatra misy, mais cela ne m'empêchera pas de te louer. fa reoko tsy anakana tsy hideranao. Parce que ça, c'est mon fardeau, ça. Satria vesatra hoe vesatra, enta Mais quand je mavesatra. prends ton fardeau à la place, Fa rehefa maka ny entanao a, ny enta maventy ny entanao a, je peux lever mes mains vers toi. dia afaka manadra tanana aminao a. Si je ne peux pas me lever debout parce que je suis malade, ou Raha tsy afaka fatigué, mitsangana na mitsangana zany dia satria mareraka, je peux lever mes mains. dia afaka manadra tanana Et kosa. si je ne peux pas lever mes mains, Raha tsy afaka manadra tanana je eo, peux crier, afaka mihikaika, merci Seigneur. misaotra tompo. Tu m'as sauvé. Namonjy ahy ianao, Tu as changé ma vie. nanova ny fiainako ianao, Tu as fait de moi une nouvelle créature. nanao aho olona vaovao ianao. Le vieux Patrick Ilay Patrika taloha n'existe plus. sisy intsony. Et s'il veut ressusciter de temps en temps, Raha te hitsangana indray ihany efa izy indraindray. vous savez, parce que notre chair veut ressusciter des fois. Hitanareo fa ny nofosika te hitsangana indray a. Elle est d'accord des fois d'être crucifiée, Manaiky izy indraindray no voaompo a, no mboana ny nofo. mais des fois elle a envie d'enlever les clous, Fa indraindray izy te hanala ny fantsika indray. de réparer la blessure, le coup là. Hanamboatra an'ilay ratra tato a, ilay tsindrona nahazo tato. Et revivre. Dia hiaina indray, ho velona indray. Vivre un coup. Velona eo zany, velona tamiko eo. Ça c'est notre chair. Zay ilay nofontsika zay. La parole de Dieu nous dit que Tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe les sentiments de la chair, hoe ny fievitry ny nofo. vous savez, les sentiments de la chair Hitanareo ny fievitry ny nofo a, sont contraires à ceux de l'esprit. dia mifanohatra amin'ny fanahy. Fievitry ny fanahy. C'est-à-dire que les sentiments de ma chair Dikan'izay zany hoe ny fievitry ny nofoko sont contraires, c'est-à-dire dia opposés fanohitra aux sentiments du Seigneur. miady zany a amin'ny fievitry ny tompo, Sentiments de l'esprit. fievitry ny fanahy. Donc vous savez, si je n'accepte pas de prendre ma croix chaque jour, Hitanareo zany raha tsy manaiky hitondra ny hazo fijaliko isanandro, je ne renonce pas à moi-même. dia tsy mandany tena koa zany. Ce sera difficile pour moi de marcher pour le Seigneur, Dia tena sarotra ho aho ny andeha anaraka ny dian'ny tompo, d'accepter tout cela. dia anaika zany rehetrarehetra zany a ny fizahan-toetra zay mahazo ahy. Mais c'est quand je marche pour le Seigneur, Fa rehefa tena hoe mandeha miaraka amin'ny tompo aho, quand je marche pour le Seigneur, rehefa tena hoe mandeha manaraka dian'ny tompo quand aho, j'accepte tout ce qui m'arrive,
tena manaikitra zavatra miseho eo amin'ny fiainako et j'arrive à me réjouir. ary tena hoe tena afaka mifaly ao anatin'izany C'est là que je commence à comprendre c'est quoi servir le Seigneur. dia eo amin'ny manomboka mahazo hoe ahoana tokoa zany manompo ny tompo zany. Vous savez, le Seigneur veut que nous nous réjouissons tout le temps. Hitanareo ny tompo dia tiantsika hifaly isan'andro. Ce matin, je lisais là, les derniers psaumes. Tamin'ity maraintia dia namaky ny salamo farany zany. C'est marqué louons Dieu, Dia miteny hoe deran tompo chantons-le de tout notre cœur, mira fotsika rehetra avec des chants d'allégresse, miaraka amin'ny feo car fifaliana sa miséricorde durera toujours. famindrapony dia maharitra mandrakizay. Élevons son nom, glorifions-le. asandrato ny feo anome voninahitra Je me réjouis dans le Seigneur. dia tena mifaly ao amin'ny tompo ao. Tous ces psaumes Io salamo rehetrarehetra io nous montrent que c'est possible dia tena manambara amintsika fa tena afaka isika d'être heureux pour servir le Seigneur. tena hoe faly manompo ny tompo Malgré nos combats, na dia eo aza ny aty malgré nos épreuves, na dia eo aza ny fizahany-toetra malgré nos douleurs, na dia eo aza ny fanaintaina c'est possible de louer le Seigneur. tena afaka midera ny tompo isika. Jésus nous donne la possibilité de le louer. tena hoe tompo antsika ny fahafahana hidera azy. Rien ne peut nous séparer. Tsy misy afaka mampisaraka azy. Rien ne peut nous empêcher de louer le Seigneur. Tsy misy afaka manakana antsika tsy hidera Ni azy. la maladie, Na ny aretina ni les combats, les luttes. na ny ady na ny tolona Rien ne peut nous séparer de tsy Jésus. misy afaka mampisaraka antsika amin'ny Jesosy. Jésus-Christ veut que tu sois heureux, Tena ny tompo Jesosy Kristy dia tiany ianao mba ho sambatra, que tu sois heureuse, mba tiany ianao vehivavy dia ho sambatra zany na lasy vehivavy, que chaque jour de ta vie, ka amin'ny fiainanao rehetra isan'andro cette joie qui ne vient pas de toi, io fifaliana zay tsy avy aminao io tsy ce fardeau que tu portes ne peut pas te donner la joie de Jésus. io vesatra zay hoentinao io tsy afaka ameanao fifaliany Jesosy. Mais quand tu viens au Seigneur, Fa rehefa makao amin'ny tompo ianao tu dis Seigneur, ce fardeau que je porte hitanao io tompo io vesatra zay hoentiko io m'enlève ma joie, manala ny fifaliako, enlève mon désir et mon zèle, ça enlève ça. manala ny fahazotoko ny faniriko. S'il te plaît Seigneur, prends mon fardeau, Tompo mangataka aminao aho raiso ny vesatra, ny enta-mavesatra. prends tout ce qui me fait mal, Tena raiso avokoa zay mamparary rehetra, parce que je veux recevoir ton fardeau. satria te anday ny entanao Et an'izy. vous savez, quand le Seigneur prend notre fardeau Hitanao rehefa tompo mitondra ny vesatsika, et il nous donne le enta-mavesatsika, sien en retour, dia son fardeau omeny à lui, kosa ny entany, meny atsika ny entany, c'est ça qui nous donne la joie. dia zay mahatonga atsika ho faly. C'est ça qui nous donne la joie, mes frères et mes Zay sœurs. manome atsika fifaliana raha zanavavy. Alors si tu es malheureux ou malheureuse aujourd'hui, Ka androany ianao raha malahelo dans le Seigneur, ao amin'ny tompo prends ton fardeau, mets-le au pied du Seigneur. raiso ny enta-mavesatra dia apetraho ny tombotry ny tompo, Et le Seigneur va te donner en retour son fardeau. ary ny tompo kosa famaly amin'izay aminy entanao anao. Et c'est un miracle. Dia fahagagana izy, Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia, qu'il change notre tristesse izy mamadika ny alahelsika en joie ho fifaliana, et notre deuil ary ny fisaonantsika en allégresse. ho fandihizana. Alléluia. Alleluia, Alléluia. alleluia. C'est ça le miracle Zay le fahagagana de la croix de Jésus. ny azo fijalian'i Kristy. Alors, si tu veux garder ton fardeau, Ary raha ohatra zany tianao tazoma ny enta-mavesatra ao, tu sais, tu peux fouiller un trou hitanao afaka mandavaky ianao et garder ton fardeau comme un trésor. petraka ao ny enta-mavesatra ao tahaka ny ohatrany hoe arena miafinao, Tu remets de la terre dessus dia finosanao tany avy eo, totofanao tany, et tu plantes des carottes ou des dia tomates asianao karoty sy voatabia eo, et tu ambolenao, gardes précieusement ton dia fardeau. arovanao ao ny enta-mavesatra ao rehetra. Et tu peux même remercier le Seigneur. Dia afaka misaotra ny tompo ihany koa Merci ianao. Seigneur pour mon fardeau. Misaotra tompony amin'ny enta-mavesatra. Je prends bien soin de lui. Tena karakaraiko tsara ny izy. J'ai bien pris soin de creuser Tena hoe nadiko tsara mihitsy a. jusqu'à la roche. Tena trany amin'le vato any ambany any, na azo vato any tany mafy. Poser mon fardeau dedans Dia napetrako tao ny enta-mavesatra. et j'ai recouvert de terre. Dia tena finosako tany, totovako tany avy eo. Amen Seigneur. Maifina tompo. C'est ça que Jésus veut que tu fasses. Zay hoe ny tompo ataonao? Non, C'est ça? Za ve? non, Mes frères et mes sœurs, c'est ça que Jésus Raha veut que tu fasses. zazavavy zay ny tompo ataonao? non. Moi je crois que Jésus a un autre plan pour nous. Tena mila fa manana planina hafa mihitsy ny tompo antsika. Hein? Sady zany, Il est grand temps que je déterre
fotoana izao a tena hoe angadiko ndray a je fouille ce problème. dia alaiko io olana io a Je trouve où est la racine de ce dia problème. tena hitako hoe zany fakany io olana io a Parce que vous savez, quand vous mettez un problème dans la terre, satria hitanareo fa mametraka olana ao amin'ny tany eo anao a ça pousse. dia maniry eo a Vous savez ce qu'il fait? inona ny ataony Il produit d'autres problèmes. dia mamokatra olana hafa ndray tok Hein? C'est pas le même toc l'autre fois. Hein? tsy le tokotoko teo aloha zany a Mais il produit des problèmes. fa tena mamokatra olana hafa bendabe ndray Tu plantes un problème mamboly problema ray ianao et tu en récoltes 100. dia hijinja zato Extraordinaire ça. mahatalanjona Hein? Mais moi je vous encourage, mes fa frères. za tena mampahery anao ka lazana bavy Il est temps de déterrer le problème. tena fotoana zao angadina n'ilay problema Et s'il est attaché à une racine, vous savez la raha racine? ohatra izy tena hoe milasa mamaka zany Comment tu dis la racine? fakana Faken. fakana Faken. Dites faken un courant. teneny hoe fakany indreo teneny hoe fakana Seigneur, la racine du problème, la faken du problème. tombo ilay fakan'ilay olana Je vous encourage. tena mampahery anao a Si vous enlevez le problème, raha isorinao ilay olana assurez-vous, mes frères et tena sœurs, ataovy azo antoka vraiment, hein, tena ataovy azo antoka que vous masa allez arracher la racine avec. hoe tena ny sorinao hatramin'ny fakan'le izy Pourquoi? satria nahoana Pourquoi? satria nahoana Parce que ça va repousser. satria mbola aniry ndray Une racine va donner d'autres bourgeons de problèmes. dia io fakany io ndray mbola ampitsiro problema hafa ndray Alors c'est pas seulement prendre le problème. tsy hoe raisina fotsiny le olana Ah Seigneur, aujourd'hui Comment? j'ai compris. tazoko am'izay L'évangile a ouvert mes yeux. nanokatra masoko ny filazantsara Ah, je vais prendre ma pioche, tena raisiko ny angatiko a ma pelle, lapelonako et je vais prendre le problème. dia raisiko le olana Et je vais te donner dia mon problème. omeko anao ny olana Et en retour, tu vas me donner ton problème. dia mafanahaka zay menao anahy ny olanao C'est ça qu'il faut faire. za me tokony atao C'est pour ça qu'on a plein de problèmes en fait. zay mahatonga atsika manana olana belabe ny tena Parce marina qu'on déterre un problème là, satria tena manala problema ao mais tsika la racine est toujours là. fa mbola ao fakany Amen, mes frères et sœurs. amen nakarazana bavy La racine. mbola ao le fakany La parole de Dieu nous dit que l'argent, l'amour de l'argent, ny tenin'andriamanitra dia miteny hoe fitiavam-bola c'est la racine de tous les maux. dia tena hoe Mal, hein? Mal, mot. zay moa zany fa miteny hoe fototry ny ratsy rehetra De tout. tena rehetra Tous les maux. fototry ny ratsy rehetra Alors si on prend que le problème, ka raha ohatra ny olana fotsiny ny raisitsika mais on n'enlève pas la racine avec, ka tsy esorintsika nefa ny fakany problème. olana ihany Problème. olana Et si le problème est dans la case, mbola ao an-trano le olana le problème va ressortir quelque part. dia mbola hipotrana ipo olana iny androany Si le problème est dans le travail, raha le olana ao ampiasana il va ressortir. dia mbola hipotra ihany Si le problème c'est l'argent, raha ny olana vola ça va sortir quelque dia part. mbola hivoaka ihany zany ao androany Si le problème c'est le manque, raha ny olana tsy fahampiana ça va sortir quelque part. dia mbola hivoaka ihany zany androany Je veux vous encourager ce matin. fa mampahery anao a am'ty maraindry razana bavy Jésus veut que nous déterrons ce problème, que nous déterrons ce problème. tena tia ndray tompo tena hoe angadinitsika ndray zany olana zany Et qu'on enlève la racine avec. dia sorona hatramin'ny fakany Et dans ton cœur, ary ao am-ponao tu dois savoir c'est quoi la racine de ton problème. dia tena tokony fantatra hoe inona le fakan'ny olanao Je ne te parle pas du problème, tsy miresaka le olana du fardeau. le vesatra Je parle de la racine qui fa emmène ça. miresaka lay fakany zay mbola ao Ça commence bien quelque part, ça. fa misy fanombohany zany misy fanombohany zany Vous avez déjà vu une racine qui n'a pas de fin, vous? nahita fakany tsisy fana ve nao Ça existe, ça? misy ve zany Ça part. tena lasa J'ai fait tout le tour de Madagascar, la racine même continue. tena nandeha Madagasikara mihitsy fa fany
fakany toy zany. Ça commence quelque part Fa misy fanomboany zany anoany et ça s'arrête quelque part. dia misy fitsarany koa anoany. Misy fifarany zany. Ok? Zay, Je vous encourage fa mampahery anao aho à crier au Seigneur. hiantso ny tompo a. Et pas seulement à déterrer le fardeau, Tsy hoe hanongotra ny entana mavesatra fotsiny mais à aller fouiller la racine. fa tena hijery tamin'ny fakany mihitsy. La racine, c'est quoi? C'est quoi, Seigneur? Inona tompo ilay fakany tompo? Inona tompo? C'est quoi qui emmène ça? Inona ny nahatonga an'izao? Qu'est-ce qui emmène mon manque de foi? Inona ny nahatonga ny tsy fahampiponoko? Mon incrédulité? Ny tsy finoko? Qu'est-ce qui emmène mes questions? Inona mitondra ny fanontaniko? Mes doutes? Ny fisalasalako? Mes peurs? Mes craintes? Ny tahotra, ny fanahiko? Mes angoisses? Ny teboteboka? Tout ça, c'est la racine, ça. Zany dia fakany daholo zany. Le Seigneur veut qu'on arrache ça. Fa ny tiany tompo a hongotany zany. Parce qu'il veut nous donner à la place son fardeau. Fa izy a te ame antsika hosolo zay a ny Tu entends ce que je dis ce matin? Henonao ve ny teneniko androany maray? Assure-toi que tes oreilles ne sont pas bouchées, hein, Ah, tena ataovy azo antoka fa tsy tsetsina ny sofinao a, mais que tu entends bien. fa tena maheno tsara ianao. Parce que le Seigneur veut t'aider. Fa satria ny tompo a te hanampy anao. Et quand il va enlever ce problème de ta vie, Raha izy raha fotoana analana ny olana eo amin'ny fiainanao, non, excuse-moi, quand Ah, tu je vas vois. enlever ce problème de ta vie, raha ianao anala ny olana io amin'ny fiainanao, tu vas arracher la racine ou les racines dia nasoronao zany lay fakany rehetra. et tu vas venir avec ce problème, Raha tonga ianao a miaraka amin'ny olana io a, ce problème qui a poussé, lay olana zay ne naniry, les racines partout. feno fakany Tu vas atraizatraiza. arriver avec cette espèce de truc là devant le Seigneur. Dia tena hoentinao izavatra io anatrehan'ny tompo a. Seigneur, voilà, je te donne tout ça. Dia ozy ianao hoe tompo Les tena problèmes, la racine, omeko anao zao tout. rehetrarehetra zao, ny olana ny fakany rehetrarehetra. Et en retour, le Seigneur nous donne son fardeau. Ary fanakalo amin'izay izy manome antsika ny Alléluia. entany. Alleluia. Celui-là, on peut le planter dans la bonne terre, Fa io entan'ny tompo io dia afaka ampanirintsika eo amin'ny tany tsara io. à la place de notre problème. Fanakalo amin'izay volantsika. Amen. On peut le planter à la place de notre. Afaka tena apetratsika amin'ny solo a an'ilay teo aloha zany. Parce que celui-là, il va donner des bourgeons, Fa io zany dia tena anome tena hoe fitsirina tsara, il va donner fitsomoana tsara, il va donner des feuilles, dia avy eo a isy ravina, il va donner des fruits dia avy eo a isy voa qui seront bons à manger. zay natao hohanina. Et cette tristesse, Ary io alahelo io le Seigneur va la transformer en joie. dia io alahelo io a hovain'ny tompo ho fifaliana. Je ne sais pas si vous avez envie de vivre comme ça tous les jours de votre vie, Tsy fantatra hoe te hiana tahaka an'izany ve ianao amin'ny fiainanao rehetra, mais moi, c'est le désir et le choix que j'ai fait. fa zay ny tena faniriko azy safidy nataoko. Des fois, vous savez, on n'est pas bien, Hitanareo indraindray tsika tsy ao tsara, tsy salama, on n'a pas envie de venir à l'église. indraindray tsy te ao tsara, tsy tia andeha ho any am-piangonana. En fait, c'est pas à l'église qu'on n'a pas envie de venir. Ny tena marina tsy hoe lay fiangonana no tsy tiatsika aleha, Mais on n'a pas envie que les autres nous voient. fa tsy tiatsika ny hafa no ahitatsika. Parce qu'on n'est pas bien. Satria tsy ao tsara tsika. Et non, on n'a pas envie que... Allô mon frère, ça va? Ah, tsy tiatsika le hoe rahalahy ahoana ao tsara. Et là, je suis pas bien, comment lui répondre là? Dia zany nefa tsy ao tsara dia ahoana ny avaliko. Soit je lui dis la vérité, Na zay ilaza marina, mon frère, tu m'agaces, rahalahy ohatrany hoe manino. je ne suis pas bien. Mandeha soa ve ianao za tsy ao tsara. Ou bien soit je lui fais un sourire en tranche de papaye, Fa na zany a ohatrany hoe manome azy fitsika ohatrany je lui mens, je lui na mens, papay. je lui mens, je le mens. Dia mandainga aminy aho. Et je lui dis ça va, bien, Dia tena ça va bien. bien. Top, top, Ao tsara. Hein? Donc, moi je crois que le Seigneur veut nous libérer. Fa za mihiny hoe tompo te hanavaka atsika. Il n'a pas de problème avec moi quand je ne suis pas bien. Tsy manana olana amiko izy rehefa tsy ao tsara. Il n'a pas de problème avec moi non plus quand je suis bien. Ary tsy manana olana koa izy rehefa tsy ao tsara. En fait, il n'a jamais de problème avec moi, lui. Tena marina tsy manana olana amiko mihitsy izy. Mais le problème qu'il a n'est pas avec moi. Le problème que Jésus a n'est pas avec moi. Fa ny olana zay ananan'i Jesosy dia tsy miaraka amiko. Mais le problème qu'il a, Fa ny problema zay ananany c'est avec ce que je garde.
dia miaraka amin'izay a zavatra tazomiko ce que je cache. izay afeniko. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Hitanareo testamenta taloha il y avait un endroit dia misy toerana ray où seul le souverain sacrificateur pouvait venir. dia tena hoe mpisorona be any no afaka miditra ao. Vous connaissez ce lieu-là? Hitanareo toerana io, fantatra hoe C'est toerana devenu io a très saint, la parole de Dieu. io le toerana masina indrindra ho ny Et tenin'Andriamanitra. il y avait l'arche de l'Alliance, Dia misy ny fiara fanekena et dessus, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un couvercle. dia ao amboniny ao zany a dia misy ohatrany hoe fisarona Je ne sais zany. pas comment on dit ça en malgache, Tsy haiko ny filaza azy ao mais en malagasy français, le mot qui est écrit dans la Bible, fa misoratra ao baiboly hoe c'est le propitiatoire. Ouais, amen. C'est le couvercle. zay zany ohatrany hoe saron'le izy zany manarona an'ilay fiara Ça fanekena. s'appelle comme ça dans la Bible. Je ne sais pas comment on dit en Zay zany malgache. filaza azy amin'ny teny frantsay. Et je crois qu'aujourd'hui, Ary mino aho fa androany a Jésus est mort pour toi et pour moi. Jesosy maty ho azy ho anao a Il a enlevé ce couvercle. dia izy nanala an'io voaly io zany Parce qu'il n'a io sarony io a Il n'a pas peur de ce qu'il y a dedans. satria tsy matahotra zay zavatra ao anatiny izy. Ce que des fois nous cachons. Zay zavatra afenitsika Ce que des fois nous gardons dans le secret de nos cœurs. izay afenitsika ao amin'ny miafina ao am-potsika ao. Ce que des fois même celui ou celle qui est proche de nous Ary indraindray aza ilay olona zay tena akaiky atsika ne sait pas. tsy mahafantatra. Mais le Seigneur est venu pour enlever le couvercle. Fa ny tompo dia tonga hanala an'ilay sarona Parce qu'il veut nous aider. satria izy a te hanampy antsika. Et il nous dit que ce problème que je garde, Dia hita zao teneny hoe io olana zay arovako mafy io, ce problème que je préserve, io olana zay tandremako mafy io, le Seigneur veut me libérer. tena tompo a te hanafaka amin'io. Le Seigneur veut me délivrer. Te hanafaka amin'io ny tompo. C'est merveilleux, non? Tena mahafinaritra zany a. Parce qu'il veut, en échange de mon problème, Satria tiany hoe takalon'izay olako zay a, il veut me donner son fardeau. dia tiany a omeny any entany. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous saisissez mon cœur ce matin. Tsy fantatra hoe azonao zay ao am-poko amin'ity maray ity a. J'espère que ce que je dis a un sens. Mino aho fa zay nolazaiko dia misy dikany a, Mais le Seigneur veut nous libérer. fa ny tompo any te hanafaka antsika. Le Seigneur veut voir cette église Tena te ahita an'ity fiangonana ity ny tompo hoe que pour sa gloire. tena hoe ho amin'ny voninahiny rery any. Vous savez, on a parcouru les rues, les villes de Madagascar. Hitanareo a zay tsy hoe nandeha eraky ny tanàna Madagasikara fotsiny. J'ai plus vu de gens heureux et heureuses Za tena mahita bebe koa olona faly nalana vavy parce qu'ils étaient en train de faire de la propagande. satria izy ireo a ao am-panaovana propagande C'était dans des camions, dans any des amin'ny camion, bus. ny amin'ny bus a, Et ils étaient là. dia falifaly eo ohatr'izany izy a. Mais j'ai pas vu beaucoup de chrétiens et de chrétiennes Fa tsy dia tena nahita hoe kristianina lahy na kristianina vavy dans ces mêmes chemins qu'on a traversés tao anatin'le lalana zay nandehananay a, chanter le nom de Jésus, hira ny anaran'i Jesosy, louer le nom de Jésus, idera ny anaran'i Jesosy, glorifier le Tout-Puissant. anome voninahitra amin'ilay tsy toa. J'ai pas vu. Tsy nahita. Vous croyez que c'est normal Hitanareo hoe normal zany hoe dans un pays où la plupart des gens croient dans le Seigneur? tao anatin'ny firenena ray ny olona kabeazan'ny olona dia mino ny anaran'ny tompo, Je crois pas que c'est normal. fa tsy mino hoe normal. Nous avons perdu la joie du Seigneur. Tena very tamintsika le fifalian'ny tompo. Vous savez pourquoi on a perdu la joie du Seigneur? Hitanareo hoe nanintsika very tamintsika ny fifalian'ny tompo. Sa parole nous dit que la joie du Seigneur, elle est quoi? Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fifalian'ny tompo no inona ozy izy? Comment on dit la force? Et Hein? Hery, R, hery, hier, quoi? hery, Hier, hery, R, R. hery. La joie du Seigneur, Ny fifalian'ny tompo elle est ma force. no heriko. Ça veut dire quelque chose alors Tena midika zavatra zany. qu'on a perdu la joie du Seigneur. Dikan'izany zany very le fifalian'ny tompo. Puisque j'ai plus vu toutes ces personnes-là Satria ny zavatra hitako dia bebe koa le olona betabe reo se zay réjouir zay mifaly avec la musique, miaraka amin'ny mozika, le bruit, bam, 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 bam. miaraka amin'ny Ouais. T-shirt,
t-shirt On en a vu, hein. mahitsy zay a. Mais ma joie à moi, Fa ny tena fifaliko anahy ça aurait été de voir des hommes et des femmes dia ny ahita ny lahy sy vehivavy que Jésus a touchés, zay nikasihan'ny tompo, que Jésus a changé, ny ovainy tompo a, que Jésus a transformé, zay novainy tompo tanteraka être dans ces mêmes rues. mba amin'io lalana io ihany. Et que si ces personnes criaient pour leur propagande, Raha misy olona kosa zany mihikany amin'ny propagande, ses frères et ses sœurs, fa reo rahalasana vavy kosa de tout leur cœur, amin'ny fony rehetra criaient la gloire de Jésus. hika ny voninahitry Jesosy. Parce que je disais quelque chose, Satria niteny zavatra anankiray aho hoe notre candidat ne va pas être élu nous. ny kandidatsika tsy hoe mbola ho voatena indray zany, Il a déjà été élu. fa efa voafidy izy. Hein? Et vous savez quoi? Fantatrareo hoe ahoana Quand on regarde dans la rue là, rehefa mijery eny an-dalantsika on voit toutes ces affiches, tout ça. dia mahita fisy rehefa Fêtes, ces cris, ces réjouissances. fifaliana ny fety ny fifaliana. On a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être élu là. Dia ohatra mieritreritsika hoe misy olona ho voafidy zany eo. Mais pour nous, en tant que chrétiens, Fa ho et chrétiennes, antsika zay kristianina raha lasana vavy, notre maître, notre Seigneur, ny tompontsika sy ny andriamanitsika il a déjà été élu. efa voafidy sahady izy. Et c'est en lui, Ao aminy, dans ses souffrances, amin'ny fiaretany, dans sa crucifixion, ny fanomboana azy, dans sa résurrection amin'ny entre les morts, fitsanganany amin'ny maty, qui j'ai ma joie. J'ai la joie du zay Seigneur. manome fifaliana ao a. Manana fifaliana tompo a. Azay lazaiko aminao raha lasana Je vais vous vavy. dire quelque chose. Niteny amin'ny zavatra anankiray aho, Quand le vrai chrétien, ny tena kristianina marina, la vraie chrétienne, ny tena kristianina vavy marina, aura déterré ses problèmes, zay tena hoe nanalatra amin'ny fakany io olana io arraché a. les racines, arraché Nanalatra tout. amin'ny fakany hatramin'ny fanany. Vous savez, quand on arrache une dent, Hitanareo efa manala nifitsika. vous avez déjà arraché une dent? Efa nanala nify ve ianao? Jamais. Efa nanala. Qui a déjà arraché sa dent ici? Iza nanala nifiny teto? Efa nanala nifiny. C'est agréable. Mahafinaritra ny C'est manala super. nify. Arrache encore une dent. Tiako mihitsy moa lanao indray C'est trop anankiray. super. Tena Oh, mahafinaritra. arrache une dent encore. Alléluia, manala Ça fait mal. Marary io. Ben, quand tu vas arracher ton problème là, Ary efa manala ny olanao ianao. tu vas voir comment ta chair va te dire arrête, ça fait mal. Hitanareo fa nofinao mihitsy ho teny zanao fa Ne l'écoute pas. Aza enona. Même si elle veut te dire allez, réjouis-toi, réjouis-toi. Raha te hiteny aminao ny hoe falianao falianao. Je t'encourage à arracher le problème. Tena mampahery anao ahy soratra amin'ny fakany ny olana. Tant que tu ne trouves pas le bout de la racine, Ary mbola tsy hitanao hatramin'ny fakany azy. tiens pas dessus, casse pas. Aza tsy mahina fa Il faut aller jusqu'au fa bout. tena mila hatramin'ny makany hatramin'ny Où fakany. ça sort ce Ay découragement? zary io mahatonga faky Où iviny. ça sort cette histoire? Ay zary mahatonga an'io C'est où ce doute que Ay j'ai là? zary fanahiny io. Ay C'est io une question que j'ai. io Ça fait un doute. fantanina zay atanao io. Tsara tadavy. Le Seigneur va te donner l'intelligence. Dia ny tompo ameanao Tu vas fahendrena trouver le bout. dia ho hitanao Et hatramin'ny quand tu fakany. trouves le bout, Ary ho hitanao le izy. réjouis-toi. Dia mifaly. Ta dent était arrachée. Dia niala ny nifinao. Ah, ça va faire mal un bon coup. Fa tena marary Tu aloha. vas voir comment tu vas retrouver la joie du Fa Seigneur. tena ho hitanao amizay fa ahitany fifalian'ny tompo ianao. Il dit que la joie du Seigneur, mon frère, ma Hitanao soeur, fifalian'ny tompo alasana c'est ma vavy. force. Zay no herintsika. Pas ma faiblesse. Pas ta faiblesse. Tsy mifalemenao, tsy mifalemena. Tu entends là? Heninao tsara ve? Pas ma faiblesse, pas ta faiblesse. Tsy mifalemenao, tsy La mifalemena. joie du Seigneur, elle est ma force. Fa ny fifalian'ny tompo no heriko. Alors je veux plus de mon fardeau. Tsy mila ny enta mavesatra ntsony aho. Je veux plus de cette racine qui me Tsy fait mal. tiako ntsony io fakan'izay mahakarara io. Mais je veux le fardeau du Seigneur. Fa tiako a lay enta mavesatra. Amen, mes frères et sœurs. Amen nakalazana vavy. Amen, mes frères et sœurs. Amen nakalazana vavy. Et quand nous verrons dans la rue, Raha ohatra tsika makeny an-dalana amizay, dans nos maisons, any an-tranontsika, dans nos églises, any amin'ny fiangonatsika, partout dans notre travail, naiza ny amin'ny asatsika. quand on va aller acheter quelque chose dans la gargote, Rehefa ohatra hoe vidzavatra ny amin'ny gargotsika, partout on sera. naiza le atsika. La joie du Seigneur, elle est ma Fifalian'ny force. tompo no heriko. La joie du Seigneur, elle est ma Fifalian'ny force. tompo no heriko. Hein? Alléluia. Alléluia. Pas la maladie est ma force. Tsy hoe ny maretina no heriko. Pas
mes souffrances et mes problèmes. Tsy hoe ny fahoriako sy ny olako. La joie du Ny Seigneur. fifalian'ny tompo. Amen. Amen. Les chrétiens ont perdu la joie du Seigneur. Tena very ny fifalian'ny tompony Kristy. Non. Sa tsy zany? Mais regarde-toi, Jereo ny tenanao. comme la parole de Dieu te dit, examine-toi. Ho tahaka ten'Andriamanitra amin'ny teny ety, nio ny tenanao. Comme le fils prodigue a fait. Tahaka nataon'ilay lehilahy adala, ilay zanaka adala. Entre en toi-même. Izy io tonga saina izy ozy izy. Regarde. Dia mijery. Regarde ta vie. Jereo ny fiainanao. Tu verras si tu es libre ou pas. Hoe afaka ve ianao sa? Si tu es libre d'aimer ton Seigneur ou pas. Afaka itiany tomponao ve ianao sa tsy? Si tu as vraiment la joie du Seigneur dans ta vie. Tena manana ny fifalian'ny tompo ao am-polo Examine-toi. ianao. Examine-toi. Io tenanao. Quoi? Ton problème. Ny olanao. Ton problème peut te bloquer Ny olanao ve afaka manakana anao. et t'empêcher d'avoir la joie du Seigneur. Dia tatonga anao tsy ahita ny fifalian'ny tompo. Un jour, elle Anana vient ny écouter fifalian'ny l'évangile. tompo. Na ihany eo hoavy eo ihany ny tenin'Andriamanitra. Vous Amen. savez pourquoi? Parce qu'elle a fait la joie du Seigneur. Satria mahita ny fifalian'ny tompo izy. Amen. Mais si les gens qui sont dehors, Farany olona izay any ivelany. ceux qui ont quitté l'église parce qu'ils ont eu des problèmes, Izay niala tamin'ny fiangonana satria nanana olana. ceux qui se sont fâchés avec toi parce que tu as eu un problème avec eux, Ilay olona tezitra taminao satria nanana olana niaraka taminao izy. quand ils vont voir la joie du Seigneur, Fa rehefa mahita ny fifalian'ny tompo, il y a quelque chose qui va se passer. dia misy zavatra hitranga. Le miracle va enfin pouvoir avoir lieu. Dia tena hisy fahagagana afaka hitranga eo. Jésus va enfin pouvoir faire quelque chose. Dia Jesosy afaka hanao zavatra amin'izay. Il va pouvoir enfin prendre le contrôle. Ary izy amin'izay afaka haka ny fifehezana. Amen. Amen. Vous savez, je vais lire un petit passage dans le livre de Jérémie. Hitanareo amaky tenin'Andriamanitra eo amin'ny boky ny Jeremia. Ça se trouve au chapitre 31. Jeremia toko fafito amby telopolo. Et pour faire bien, on va lire le verset Raiky amby 31. telopolo azafady. Jérémie 31, 31. Jeremia raiky amby telopolo, raiky amby telopolo. Je vous ai lu. 31, oui. Je suis sûr que dans votre vie de chrétien, Mino fa fiainanao maha-kristianina anao a, vous avez peut-être vu quelque part ce verset. dia efa nahita anio andinitsoratra masina io. Mais je remercie le Seigneur. Fa misaotra tompo aho, Je crois que le frère Jocelyn avait parlé de ça l'année dernière. mino fa raha Jocelyn niresaka anio tamin'ny taona lasa, mino a. Et on va lire ce passage. Fa ho vakitsika io a. Je vais lire en français Vakiko amin'ny teny frantsay, jusqu'au verset 35. 31 à 35. hatramin'ny fa 5 amby telopolo, Ok? raiky amby telopolo zany ka hatramin'ny fa 5 amby telopolo. Je lis en français donc. Vakiko amin'ny teny frantsay. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les fléaux. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vakina amin'ny teny malagasy zao, ino avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Juda. Nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany Egipta, fa izy ireny dia tsy
dia nivadika tamin'ny fanekena nefa izao no vadiny ho Jehovah. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka zany andro any Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady ho soratako ao am-pony ary izao ho Andriamaniny ary izy oloko. Asa tsy ampianatra ny nama sy ny rahalahany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehovah fa samy ahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah, fa avelako ny helony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotana. Izao no lazain'i Jehovah izay nanome ny masoandro ho fahazavana amin'ny antandro ary ny filahatry ny volana sy ny kintana ho fanazavana ny alina izay mampanonja ny ranomasina ka dia mampirondroana ny onjany. Jehovah tompony maro no anarany. Amen. Amen. C'est une alliance nouvelle. Tena fanekena vaovao. En d'autres mots, Amin'ny teny hafa, ce n'est pas une ancienne alliance. tsy fanekena tranainy zany. Ma vie de chrétien Ny fiainako kristianina et ta vie de chrétien amin'ny fiainana kristianina anao doit être sous cette nouvelle alliance. dia tokony ao amin'io fanekena vaovao io. Il dit qu'il va faire une alliance nouvelle. Hoy izy hoe anao fanekena vaovao aho, Pas comme celle qu'il y avait avant, tsy tahaka ny nataoko teo aloha izy, une alliance nouvelle. fa tena fanekena vaovao. Avant, la loi était écrite sur des tables de pierre. Satria taloha ny lalàna dia soratana voasoratra teo amin'ny vato fisaka zany. On connaît les commandements du Seigneur. Fantatsika ny didin'ny tompo, didiny. Mais là, ce passage dit que Fa io teny io andin-tsoratra masina io teny andalan-tsoratra io je ne vais teny pas hoe écrire ma loi sur des tables de pierre, tena hoe tsy anoratra ny lalako ao amin'ny vato fisaka intsony aho, mais je vais les écrire sur ton cœur. fa tena ho soratako ao am-ponao. Je remercie le Seigneur Dia tena misaotra ny tompo aho, parce que c'est ça qu'il veut faire. fa izay tiany atao. Il veut écrire sa loi sur ton cœur Tiany ametraka anoratra ny lalàny ao am-ponao et sur mon cœur. sy ao am-poko. Vous savez, quand la loi de Christ est écrite sur mon cœur, Hitanareo raha ny lalàn'i Kristy voasoratra ao am-poko a, je ne peux pas marcher avec mes souffrances et mes problèmes. dia tsy afaka mandeha miaraka amin'ny fahoriako sy ny olako intsony ao. Parce que ça veut dire que Jésus est plus faible que mes problèmes. Satria midika zany hoe ohatra hoe Jesosy zany a malemy a noho ny olako. Il dit qu'il écrit sa loi sur mon cœur, Fa tia ny teny izy hoe nanoratra ny lalàny tao amin'ny foko, mais mes problèmes sont plus grands que ça. dia hoe ny olako dia mbola lehibe noho zany. Quelque part, il y a un problème. Dia tena ao anatin'izay zany misy olana zay. Mais quand Jésus écrit sa loi sur ton cœur, Fa rehefa Jesosy manoratra ny lalàny ao am-ponao, il enlève ce problème. dia hoe soa ny olana io, Il déracine ongotany, ce famifakany, qui te retient à ce monde. izay mbola mampifatotra anao amin'izao tontolo izao, Il enlève tout dia soa ny zavatra pour écrire sa loi sur ton cœur. mba ametraha ny lalàny ao am-ponao. Et quand Jésus dit que il n'y aura plus personne n'enseignera son frère ou sa sœur Ary amin'ny teny Jesosy eto hoe tsisy hampianatra ny rahalahiny intsony na ny alabaviny, celui-ci, dans le verset 34, amin'ny faefatra amin'ny telopolo hoe il dit celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, dia hoy zay samy tsisy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony, en disant connaissez l'Éternel, hiteny hoe mahalala ny Jehovah, car tous me connaîtront. satria izy rehetra dia alala avokoa izy rehetra. Depuis le plus petit comme Baban, là, comme Na tena Stina, manomatra ny kely ohatra babanina kely na titina, ou le plus grand ici, na ohatra na ny lehibe indrindra eto, tous me connaîtront. dia ny olona rehetra afantatra. Et je pardonnerai Ary ihany koa avelako leur péché ou ny leur iniquité. elany na ny fahotana. Le Seigneur va le faire. Tena ny tompo a te hanao an'le izy. Mais si nous restons attachés à notre problème, Fa raha ohatsika mijanona mifatotra amin'ny olantsika, fa matotra amin'ny olantsika, en d'autres mots, on est tellement attachés à notre problème tena amin'ny teny rena tena hoe tsika mihitsy no mamatotra antsika amin'ny olantsika, fa matotra amin'ny olantsika. Des fois, on peut même aller voir un couturier. Nandray tsika afaka hoe mijery mpanjaitra, Est-ce que tu peux me faire une chemise?
afaka manao lobaka ho avy ianao a où je peux mettre mon problème avec. dia tena mba hoe zaiko miaraka aminy ao koa ny olona Bon, je vais faire une chemise avec mon problème avec. dia tena manao lobaka miaraka amin'ny problemako miaraka Ou amin'ny mon pantalon. na pataloha Je vais faire une bosse comme ça dedans. tena asiko ohatra posy be ohatra zany Comme ça, je peux mettre mon problème avec. fotsina be ohatra zany dia ao problemako rehetra Mais des fois, on marche comme ça. Hein. dia raitsika mandeha miaha ohatra zany a C'est pour ça qu'on voit un peu des chrétiens déformés des fois. zay mahatonga antsika ohatra ndraiky mahita kristiana ohatra ny Ils sont déformés. miova endrika zany Marche comme ça, hein, oui. mandeha ohatra zao eny an-dalana Comment on va pouvoir se réjouir si on est déformé comme ça? ahoana na mahatsika miparika fa midefo ohatra zany tsika Le Seigneur dit qu'il pardonnera notre iniquité. fa ozy hoe tompo dia ozy hoe mamela ny helotsika izy Et il y a quelque chose qui dit après la fin du verset 34. ary misy zavatra teneniny ao amin'ny andiny famatra amin'ny telopolo Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. dia ozy hoe tsy ho tsarovako intsony ny fahotany Est-ce que tu entends ça? helinao ve zany Notre Père Céleste ny raitsika raha ny an-danitra qui a envoyé Jésus sur la terre zay naniraka an jesosy eto tany pour prendre notre péché, mba aka ny fahotantsika nos iniquités. ny ny helokotsika Il a pris tout ça. dia nyraisiny daholo zany Il est allé à la croix dia avec tout nilarisana ça. amin'ny hazo fijaliana izy niaka tamin'izany Il a crucifié tout ça. dia tena nombohany daholo zany rehetrarehetra zany Il a versé son sang pour dia nous ça. nalatsa ny rano an'izany Il est ressuscité d'entre dia les morts. nitsangana tamin'ny maty izy Et il règne à toujours. dia Dans le royaume de Dieu. manjaka mandrak'izay izy a eo amin'ny fanjakan'andriamanitra Ce Seigneur Jésus io jesosy io tompo io nous dit miteny amintsika qu'il va nous pardonner notre iniquité ozy hoe mamela ny helotsika rehetra izy et que ne se souviendra plus dia tsy ho tsarovany intsony de nos péchés. ny fahotantsika Amen. amen Je t'encourage vraiment, mon frère et mampahery sœur. aminao ara lasana vavy Quelle que soit la profondeur du trou de ton problème na dia tsay zany ny alalin'le olany ny olanao et la longueur de la racine ou des sy racines, ny alavan'ilay fakany je t'encourage mampahery anao ao à te lever par la foi, tena hitsangana amin'ny finoana à dire Seigneur, dia hiteny hoe tompo je suis fatigué. leraka J'ai fait faire des vêtements tena nanao akanjo mihitsy any a na emmener ce mpanjaika problème. mba ahafahako miaraka mitondra amin'ny olako io Et la racine, à un moment, ary le fakany any mba ihany quand je veux avancer, rehefa te handroso aho tsy afaka vous savez, quand c'est une racine, hitanareo rehefa fakany zay rehefa vous pouvez marcher un bout, afaka mandroso kely ianao mais à un moment, elle vous bloque. fa misy fotoana izy misintona anao Peut-être que des fois, vous avez réussi à faire, de casser la racine. fa andranay ianao afaka manao an'izao dia miala amin'ny fakany Libéré du problème. afaka amin'ny Le olona pasteur a prié pour moi. afaka amin'ny pasteur J'étais un ivrogne. tena mpampimamoa taloha J'étais sous la drogue. tao amban'ny Je zava-mahazo regardais des choses impures. tena mijery zavatra Des vetavety films sales. ny J'ai film prié pour moi. afaka J'ai senti le feu du ciel. tena miafony lanitra mihitsy Casser la racine. afaka ny fakany Cassé. Casser la racine. tapaka ny fakany Oui, tapaka le facteur, exactement. Casser la racine. tapaka ny fakany tapaka ny fakany Ça va durer combien de temps, mes frères et mes sœurs? fa mandritra ny afrizy zany raha lasana vavy Allons répondre nous-mêmes. ndaontsika mahaly fanontaniana Un jour, raha ihany ve une heure, raha ora une minute, minitra ray une seconde, ray seconde un an. ray taona Pour les plus, pour ceux que la terre est un peu plus dure. satria ho an'le tany zay mety mafimafy kokoa zany Mais si la racine n'a pas été enlevée, mon frère, fa raha mbola tsy voamokotra ny fakany rahanahy Jésus veut écrire sa loi sur notre tompo cœur. te hanoratra ny lalàny ao amin'ny fotsika Mais si tu ne lui donnes pas ton cœur entier, fa raha tsy omenao ny fonao rehetra aminy tu as arraché le problème. mety ny soronao ny olana Le pasteur a prié pour toi. mivavaka ho anao Tu as pasteur senti, ça fait. ohatrany tsapanao tsy tak Mais c'est pas tac qu'il faut que ça fait. fa tsy tak no ilainy Il faut arracher la racine. fa mila miaratra amin'ny fakany Il faut aller fouiller. mila mijerenatra amin'ny fakany Tu as laissé trop longtemps le problème. tena navelanao fatiguer. tao foana le olana zay Et la nanderetanao racine est partie, partie, dia partie. nandeha ihany ny fakany nandeha ny fakany Elle t'a découragé une fois, deux fois, dia trois fois, quatre fois. nakakivy anao indray indroy intelo Tu as essayé d'arrêter. miezaka nanajanony ianao Recommence. dia mbola mitoy ihany Tu as essayé, puis
pouvoir. Miezaka tsy mila Tu nisy. regardais, tu Tsy mettais jeto ne. un truc sur tes yeux. Manao zao. Mais avec le temps, le chiffon s'est déchiré. Fa vao me misokatra zao ihany. Et tu vois encore. Mahita ndray ianao. Tu essaies de mettre des bouchons dans tes oreilles. Miezaka anatsetsina sofinao ianao tsy eny. Mais tu es allé jouer avec le chien. Fa la ianao ne miaraka milalao amin'ny Et le alika. chien a mangé tes bouchons. Fa ny alika mihinana an'le Tu tsetsina. entends encore. Dia lasa mihaino ndray ianao. Qu'est-ce que ça veut dire? Inona ny dikan'izany? Ces paroles-là sont fausses. Diso ve zany le teny? Il va faire une nouvelle alliance avec moi. Tena anao fanekena vaovao amiko izy. Les choses passées, c'est fini. Ny zavatra lasa tsy ho tsoa. Les choses vont devenir nouvelles. Fa vaovao ny zavatra rehetra Il ndray. va pardonner mon iniquité. Tena mamela ny heviko Et izy. il va ne plus se souvenir. Dia tsy de mon atsarova péché. tsony fahotako. Mais quel Dieu merveilleux. Tena Andriamanitra Nous servons, mes frères et Na sœurs. tompontsika ralasana bavy. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Azonao mahazavatra ve ianao zao? Non? Tsy a? Sa ahoana? Je peux te dire, mon frère, ma soeur, Tena afaka milaza aminao ralasana bavy. le problème, c'est rien. Le problème que tu as. C'est rien. Le problème anananao tsintsinina io tsintsinina. En fait, c'est petit. Tena kely io. Nous, quand on prie le Seigneur, Rehefa mivavaka oh Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai pas d'argent. Seigneur, il m'a tapé, elle m'a tapé. Tompo kapohany an kapohany. Seigneur, je bois, elle boit, il Tompo boit. mivavaka izy mampiray misotro izy. Seigneur, je suis faible, je regarde ce qu'il faut pas, je fais ce qu'il faut. Tompo tena malemyamijery zay tsy tokony Ça, jereko c'est a. le problème, ça. Zay le olana. C'est petit, ça. Kely zany. C'est rien. Tsinitsiny. Mais vous savez ce qui est grand? Fa hitanao inona ny lehibe? On dit laquelle? Hein? On dit la racine? Fakana. Fakana. Ça, c'est grand. Ny lehibe dia ny fakana. Ça, vous ne pouvez pas imaginer la profondeur et la grandeur. Tena zany tsy azonao enina alaina sakan-tsaina ny alalo ny fakana zay malasa any. Ah bon? Zany ve? Mon problème a une racine. Ah, ny olana ve misy fakana? Première fois que j'entends ça. Ah, voalohany vao nahita Je an'izany. veux dire, moi Maheno aussi, an'izany. c'est la première fois que je parle de ça. Za koa zay koa vao voalohany vao tenenako an'izany. Mais je ne m'attendais pas du tout à parler de ça aujourd'hui. Ah, za tsy niandro hoe hiteny an'izany androany. Mais le Seigneur, c'est toute chose. Fa ny tompo mahalala ny zavatra rehetra. S'il veut que je parle de ça, Raha tiana hoe izany no teneniko, je parle. dia teneniko. Je ne connais pas Tsy fantatra hoe la profondeur ny alalan'ny et la longueur de ta racine. sy ny halavan'ny fakana. Mais je veux vraiment t'encourager ce matin. Fa za tena Je veux te t'encourager hampaheranao ty de marainy tout mon cœur. amin'ny foko rehetra. S'il te plaît, Tena miangavy. prends ta pelle, Raiso ny lapelina anao, prends ta pioche, raiso ny angady, cherche le Seigneur. dia tedava ny tompo a. Lis sa parole. Vakio ny teniny a. Mets-toi à part. Tena mitokana mihitsy a. Prie le Seigneur. Vavà mihitsy. Invoque le Seigneur. Antsoiny tompo. Crie au Seigneur Miantsony tompo. pour qu'il te montre. Mba asehony aminao. Il va te dire fouille là. Dia ho teneny ato amin'ny lavana. Là aussi, fouille là, fouille là. Etsy koa lavao etsy. C'est parti là-bas, fouille là. Lasany lasany. Attends, ça revient par là. Fouille là, fouille là. Makali makali. Seigneur, je viens de fouiller là. Fouille là, je te Tompo dis, suis-moi. Peut-être que tu vas retrouver un trou que tu as Tena fouillé. mety mahita lavaka efa ny lavana anao. La racine voilà comme ça. Mbola makany ndray ny Il faut la suivre, il faut suivre. Fa mila rana Suis ny là. fakana. Jusqu'à ce que tu trouves son bout. Mandrapatonga any amin'ny farany fakany any. Et quand tu as trouvé son bout, Ary ho hitanao le farany le fakany. prends ça. Raiso Dis Seigneur, dia teneny tompo j'ai prié, vavaka j'ai jeûné, fadianina j'ai pleuré devant toi. tomany teo anatrehanao a. Je me suis mis à genoux dans ta présence. Tena namindoanika teo amin'ny fanatrehanao a. Je me suis humilié. Nanety tena J'ai imploré ton pardon. tena mangataka ny famindraponao aho. Tu m'as montré Naseho anao a mon problème, ny olako la racine. ny fakany. Je suis allé jusqu'au bout. Tena ditako hatramin'ny farapakany le izy. Seigneur, j'ai tout enlevé, Tompo tout arraché. tena soko daholo izy rehetra eo. Prends cela, Seigneur, Dia raiso tompo. et donne-moi à la place ton fardeau. Dia tena meo an'izay pakalo izay ny Parce que je entanao. veux ta force. Satria te azo ny helinao aho. Je veux ta joie. Tiako ny fifalianao. Je veux me réjouir dans ta Te présence. hifaly eo amin'ny fanatrehanao Je aho. veux te servir. Te hanompo anao aho. Et je veux glorifier ton nom. Te hanome voninahitra ny anaranao aho. Matin, Maraina, le midi, atoandro, le soir, hariva je louerai l'Éternel de tout dia mon raha cœur ny tompo amin'ny foko rehetra. pour ce qu'il a fait pour moi.
na amin'izay nataony tamiko. Jésus, maintenant, Dia tombo amin'izao fotoana je izao. suis prêt. Voninao. Tu m'as pardonné mon Namela iniquité. heviko ianao na namela heviko Tu as ianao. effacé, tu ne te souviens plus de mon Tena tsy péché. sahonao intsony ny fahotako. Écris ta loi sur mon cœur. Tena sorata eo am-boky ny lalànao. Écris ta loi sur mon cœur. Sorata eo am-boky ny lalànao. Parce que je veux te servir. Satria te hanompo anao. Mes frères et mes sœurs, Raha lasa nabavy a, si vous êtes sincères devant le Seigneur, raha tena tsotra teo anaty Vraiment sincère devant le tena Seigneur. fahatsorana tanteraka. Jésus va vous aider. Tena anampy anao ny tompo. Jésus va nous aider. Anampy antsika ny tompo. Il ne veut pas que nous portions de fardeau. Tena tsy tiantsika hitondra mivesatsika. Et que Rehefa mavesatsika. ces racines nous attachent. Dia ilay fakan'izay miazona Nous antsika. sommes liés. Voafatotra Vous izy. savez ce que ça veut dire être lié? Hitanareo hoe zany hoe voafatotra zany. Quand quelqu'un a une passion, Raha misy olona anankiray manana il est lié. fanirina lalana filana dia voafatotra Pas amin'izany se izy. séparer, c'est lié, c'est attaché. Tsy haino misaraka aminy satria voafatotra mifamatotra aminy ilay izy. Et le découragement, Ary ny fahakiviana c'est quand on se sent faible. dia rehefa mahatsapa ny tenantsika malemy izy. On a tellement échoué dedans. Tena ohatrany hoe lafo tao amin'izay tsika. On est tombé. Nenjera. On a demandé pardon au Dia Seigneur. nakataka famondrapo Le tamin'ny tompo. Seigneur nous relève. Dia nanangana antsika. On est retombé. Dia nenjera indray. On demande pardon au Dia Seigneur. nakataka famelana. On se relève. Dia nitsangana. On retombe. Dia nenjera. À un moment, vous savez quoi? Dia misy fotoana mifantatra On n'a plus envie de prier. dia tsy te hivavaka na retsy. On n'a plus envie de lever nos mains. Tena laza tsy te hanangan-tanana intsony indray. On est vaincu par notre péché et notre Satria iniquité. resiny fahotana sy ny helotsika. C'est sérieux, non? Tena matotra sa? Quand le péché et l'iniquité nous vainquent, Rehefa ny fahotana sy ny heloka mandresy atsika. hein? Quand c'est lui qui a eu la victoire, Rehefa izy no mahazo fandresena c'est dur. Hein? dia tena mafy le izy. Comment on peut venir à l'église comme ça? Ahoana ny ankanasany am-piambonana ohatry izany? On a honte de notre état. Dia tena menatra ny amin'ny toerantsika misy atsika. On se sent mal dans notre peau. Mahatsaro tena tsy mahazo aina ny anatsika. Mais je remercie le Seigneur. Fa za tena misaotra amin'ny tompo a. Que le Seigneur va te donner la force, Dia fa ny tompo hanome anao hery, le courage faherezana, de te pardonner tes iniquités tena hoe amela ny heloka ao. et d'effacer tes fautes ou tes Ah, péchés. tena mafa ny fahotanao rehetra. Parce que quand tu t'humilies Satria rehefa manety teny eo anaty et que tu ainao le laisses te guider tena avelanao izy hitarika anao pour arracher la racine de ton péché, anala le fakan'ny olanao Oui. rehetra. c'est le Seigneur qui va te guider. Tena marina ny tompony hitarika anao. Parce que tu serais capable de fouiller des trous où il ne faut pas. Fa mety hoe ianao ne raha tsy tarihan'ny tompo dia afaka mandavaka zay lavaka zay tsy tokony ho lavany. Il y a une parabole dans l'évangile qui dit que Satria misy fanoharana ao Baiboly zay milaza hoe la parole de Dieu est comme un semeur qui est sorti pour semer une hoe semence. tahaka ny mpamafy izay amafy ny vo zany. Il a semé une bonne semence, Tena namafy vo tsara mais dans la nuit, fa amin'ny alina tonga ny alina le malin est venu tonga ny ratsy et il a semé de l'ivraie. tena mafy ahidratsy. Et le semeur, il ne connaît pas lui. Ary le mpamafy tsy nahalala. Il revient quelques jours après, Efa tonga izy andro vitsivitsy il voit que sa semence a poussé, dia hitany hoe mitsily ilay mivona fafiny. mais il y a de l'ivraie dedans aussi. Fa misy ahidratsy koa ilay izy. Donc il dit, mais maître, Fa ozy hoe tompo je ne comprends pas. tsy azoko a. J'ai semé du bon grain. Tena Bon votsara nafafiko teo a. Il y a de l'ivraie dedans. Fa misy ahidratsy fa manino. PME que j'aille arracher ça tout de suite. Tianao hoe mba nafahako azy zao dia zao ihany Qu'est-ce nabotako azy zao dia zao. que le maître a répondu? Inona ny tenen'ilay tompony? Exactement. N'arrache pas. Aza angotana aloha. Laisse pousser les deux avec. Avelao aloha hiara-niry ilay izy io. Tu entends? Ianao? Hein? Hein? Lui, le mauvais et la bonne semence et la mauvaise Ny semence. votsara sy ny voratsy ve? Laisse pousser les deux avec. Avelao aloha hiara-niry. Les deux ensemble. Miaraka. Quand arrivera le temps de la moisson, Fa rehefa tonga ny andro fitsinjana, qu'est-ce que tu vas faire? inona ny zavatra ataonao? Tu vas d'abord arracher, Dia soronao aloha tu vas arracher l'ivraie. ahidratsy Tu vas le rouler en gerbe, dia aongonao l'attacher, fatoranao tu vas le jeter dans le feu. atsipinao anaty afo. Après, tu pourras
Teo prends le blé arina zay afaka maka an'ilay vary ou la ianao bonne semence. Tu pourras na le ramasser. vo tsara isorinao. Faites attention que quand vous allez déraciner le problème, Tandremo fa raha fotoana ianao anala an'ilay olana vous vous trompez de racine dia diso faky ianao et que vous déracinez ce qu'il ne faut pas. dia anala zay tsy tokony asorina. La bonne semence de l'évangile dans votre cœur. Ny vo tsara zay nafafi tao am-ponao. Vous savez c'est quoi ça? Fantatrao hoe ino zany? C'est quand on laisse nos oreilles. Nous laisse nos oreilles, nous Rehefa laisse nos oreilles. velantsika nasofintsika Écoutez autre chose. hieno zavatra hafa, Écoutez un autre évangile. hieno filazantsara hafa. Parce que celui-là est un peu costaud quand même. Hein. Satria le filazantsara tena izy tena ohatran'ny mafimafy a. On va aller ailleurs. Hieno hafa e. Hein? Ça, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'enlever la bonne racine. Dia zay zavatra ataonao zany manala le vo tsara. Parce que tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Satria ianao tsy mihaino feo amin'ny Tompo. Et on t'a dit arrache le problème. Et tu arraches le problème. Dia La miteny racine ianao qui est bonne, qui est pas bonne. Tu arraches le malana ny olona dia sorinao na ny tsara na ratsy sorinao daholo. Nous mangeons, tapons, Teny tapons, on arrache tout. aforona ny fototra ny tanin'akanjo dia manala ny rehetrarehetra. C'est la mauvaise racine qu'il faut arracher. Fa ny fakany ratsy no mila sorina, Pas la bonne. fa tsy ny tsara. Attention que ce sont tes oreilles ou tes yeux qui voient et qui entendent. Tandremo zany a hoe sofinao zay tsy ny sofinao maheno tsy ny masonao mahita, Mais je t'encourage à entendre et à voir avec ton cœur. fa tena miteny aminao aho eno ny feon'ny fonao. Pour que quand tu vas vouloir arracher la racine, et la fouiller, Ataony ianao zany hoe hisava akan'le fakany, tu t'assures bien avec celui qui sait, qui connaît. azonao antoka amin'ilay olona zay efa tena mahay a, Tu t'assures bien avec Jésus. miaraka amin'ny Jesosy zany a. Seigneur, c'est une bonne racine, une mauvaise. Parce que Tombo c'est quoi? fakany tsara sa fakany ratsy. Attention d'arracher la mauvaise. Tandremo no manombotra an'le Enfin, la ratsy. mauvaise. Le- La bonne racine, je veux dire. le fakany tsara azafady. Mais cherche le Seigneur. Fa mitetava ny tompo Il va te guider. dia hitahaka anao izy. Pas celle-là. Tsy Moi, ça c'est une bonne. tsara io. Ah bon? Ok. Tsara. Ça c'est pas bon. Arrache. Io ratsy io asolo. Continue. Ah, attention. Là, ça c'est une bonne racine. Fais Tena gaffe. tsara io fakany Passe tana. par-dessous, passe par-dessous. Oka midina ba? Voilà, c'est bon. Continue. Attention. Attention. On a besoin du Seigneur à chaque moment. Mila tompo amin'ny fotoana rehetritsika. On peut pas dire c'est bon, j'ai compris. Tsy hoe azoko amin'izay tompo amin'asa amin'izay ianao. On a besoin du Seigneur. Mila ny tompo foana coup de pioche. isanandro isaky ny mangala, Chaque prière, isaky ny vavaka, chaque fois que tu vas te mettre devant le isaky Seigneur, ny ianao à chaque mijono fois, anaty any tompo. Seigneur, c'est pas Isanandro tompo ahoana. c'est cette racine à ma main. Io fakany io mihitsy a. Tu vas doucement. Mandeha moramora ianao. C'est bon. Ah, zay zay. Mora, il faut que tu ailles. Moramora, Exactement. moramora, zay. Mora, garçon. Mora. Doucement. Moramora. Attention. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au bout. Hatramin'ny farany. Jusqu'au bout. Hatramin'ny farany. Parce que Satria c'est arraché. Quand c'est arraché, c'est rehefa vovobotra ny cette fakany io a, mauvaise racine. ny fakany ratsy io a, Celle qui a causé mon problème. zay mahatonga ny olako a, Le Seigneur me donne son fardeau. dia omeny any entany tompo. Et il écrit sa loi sur mon Dia soratany atao tokony lalàna. Alléluia. Alléluia. Il ne se souviendra plus de mon péché. Dia tsy atsaro ny fahotako intsony izy. Il ne se rappellera plus. Dia tsy tsaro intsony zay zavatra nataoko taloha ny ratsy nataoko. Il a pardonné mon iniquité. Fa tena navelany ny fahotako rehetra. Merveilleux. Mahafinaritra. Alors, ma tristesse, Ao noho izany ny alahelo, ma déception fa sompanatenako va se transformer en dia hivadika fifaliana. parce que la joie du Seigneur Satria ny elle est fifalian'ny ma tompo force. no eriko. Time Jesus. Dieu vous bénisse.